20 janoary Razilina mpanakanto feno mpamorikira mpitendry ary mpihira nanana ny lazany tamin'ny taona 80 tany ho any i Razilina. Ranaivo Gilbert ny tena anarany fa ny anarana hoe Razilina dia nentiny teo amin'ny sehatry ny kamo fotsiny ihany. Tamin'ny taona 1970 no nahaterahany nitarika lolo sy ny tariny misy andro namelona ny hirany teo ihany koa Eric Manana taty aoriana. Ny sekolim-panjakana tao Ankadivato no nanomboan'ny mianatra notohizany tao amin'ny sekoly protestanta Ambohijatovo izany fianarana izany. Mpanakanto nanana ny anjara toerany tamin'ny fotoanandro indray Razilina izay tsy misaraka amin'ny gitarany amin'izay toerana rehetra nalehany. Saika hita taratra amin'ireo hira noforoniny ny fiainana nolalovany. Ny fitiavan'ny gitara no namoronany ilay hira hoe Bonjour Madame la Guitare. Ny fisarahany tamin'ny reniny no niraharaha miaramila ny taona 1970 no nakany aingam-panakana tonga ilay hoe ny zanako. Niasa tao amin'ny lalam-by malagasy Razilina ka rehefa nipoaka ny raharaha 1970 dia tafaraka tamin'ireo MDRM tany anatin'ny alam-be Parasy Moramanga izy ka tany no namorony ilay hira hoe Hanikavana sy ny hoe mandalo ny fiainana tany. Napiditra hira tao amin'ny radio i Razilina nandray anjara hatramin'ny podium fahiny sy tamin'ireo lanonana samihafa izay nangatahany olona azy ampiseho ny talentany. Ny taona 1970 no nodimandry Razilina mpanakanto namela lova ho antsika aty aoriana. Tsy vitsy ireo efa zokonjokony eny fa na ny tanora aza no mahay nirany. 20 janoary 2024 tonga teto Madagasikara ny Rakin Sadek izay notarihany Dokotera Leonardo Simao. Ny fijerena akaiky momba ny fivoahan'i Madagasikara amin'ny krizy no antondiany tamin'izany.